Ange Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Vous présente Nivava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matola piramidana miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. anatin'ny amena indray no andinihan'ireo solombavam-bahoaka ny lalàna ifenitedi-bolam-panjakana ho antoana 7-20 androany voatonga ny Tsimbazaza zany ary ny 5 Novambra no andinihana azy. Olona roa no maty voatifitra teny Merikasina commune Anjevagara ny alatsinainy lasa teo. Inspecteur des impôts ray ary pragadra rano faharoa antony anaovan'ny syndicat ny pragadra rano antsoava amin'ny fanafainganana ny fanadiadiny. Mila mifampidinika matetika amin'ny mpisehatra politika izay isany mandray anjara mivantana amin'ny fifidianana ny CENI hijerena vahaolana miaraka ho fampirindrana ny fifidianana hoy ny mpanao politika. Mila jerena mialoha ihany koa ny fomba ahafahana mikirakira ny voaka-pifidianana ara-potoana. 12 volana tsy nandray karama amin'izao fotoana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa mpanjakana Sekraniny. Itoy aria mafy araka izany ny fitakiana ataon'ireo mpiasa mandra-pandraisany tamby Katsasarany. Any Pôlôna olona miisa roa no namony ainy no maly talata nondaroka bomba tany amin'ny faritra 9 kilometatra miala ny sistany manasaraka ny Ukraine. Vita Rosiana ny bomba hoy ny tompony andraikitra tany amin'ny toerana. Saingy misokatra ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano hijidiany indray ny tokatranonao amin'ity ala ity tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia iompana betsaka ao anatin'ny volavolan-dalàna ifenitedi-bolam-panjakana ho antoana 7-20 no anokafatsika ny fampahalalam-baovao ho an'ny androany. Vao tonga teny anivo ny anteny mera-pirenena ny volavolan-dalàna ifenitedi-bolam-panjakana ho antoana 7-20 raha nolazaina fa ny 9 ny volana Oktobra lasa teo. Araka izany ao anatin'ny amena tahaka ny mahazatra indray no andinihan'ireo solombavam-bahoaka. Izany mialoha ny andaniana azy ny zoma fa 15 ny volana Novambra ho avy izao onona saina. Manana 9 andro ireo solombavam-bahoaka andaniana ny volavolan-dalàna ifenitedi-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2020 izay ialohavany asam-boamera ny 20 Novambra izao. Fotoana izay antombotra toy ny mahazatra raha tsy ilaza fa tsy ny tamin'ny taona 2020 no makaty. Ny teo aloha maro ny tsy tanteraka nefa voarakitra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana hoy ny mpikambana eo anivon'ny komisiona fitantanam-bola sy ny teti-bola eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ho avy indray ity ny manaraka izay ahina tsy hamaly ny filan'ny vahoaka. Matetika zany izy io misy soratandreo agnatin'le loi de finance le volana hoe agnatin'ny boky vola atao amin'ny commune ray na district ray matetika sy tanteraka zavatra zay zany. Exemple zao Betroka, meko andreo exemple zao misy fanamboarana tranona trésor zany ao tamin'ny LFI 2021 sy 2020. Hatramin'izao sy tanteraka zavatra zay zany. Mampalahelo aminazy ity dia hoe ny zavatra fahasoratanao ao sy ataonao. Matetika sy zavatra ilain'olo amin'ny fotony azinao sy tantarandreo amin'izy io. Amin'izao ny zavatra tsara fantasinareo fa ny social-mboka zao dia marefrefy amin'izao fotoana zao. Fa miazakazaka amin'ny fotodrafitrasa ny mpitondra kanefa amin'izao le olo tsy tsara-pamen'olo amin'izao fotoana zao. Agnoaranareo fotsiny hoe anaovanareo trano goavana be zany voady amin'ny zanakanareo dia azasiana sakafo agnatin'le tokantrano. Raha ohatra concentré amin'izay zany zanakanao. Ohatran'izay zany ty raha ty. Ataonao le fi fotodrafitrasa nataonao maromaro agnatiny ao
fa sy rehefanao hoe ahoana hinanany olona reto sakafo aloha mpandrapahiveny hoe rasakoranao hoe amin'ny fambolena malaraka koa raha ny voalaza ny lalàna efatra sy roa arivo tsipika aotraotra fito manana 30 andro ny solombavambahoaka andaniana ity volavolan-dalàna ity mialoha ny andaniana azy ny zava-misy ankehitriny izay manitsakitsaka izay voalaza ny lalàna izay 9 andro no anana ny komision'ny vola sy ny tetibola ary 9 andro ny andro solombavambahoaka mialoha ny andaniana azy manoloana izay nanambara ny filohan'ny komisiona fa tsy hanala baraka ny androm-panjakana iasan'izy ireo fa ny lalàna kosa dia milaza fa une fois déposé aty izy dia zaraina amin'ny solombavambahoaka dia amena ny commission finance mba ho dinihana 30 andro no anjaranay metomboka amin'ny andraisana azy dia 12 andro ny an'ny Sénat ny 12 andro ambiny ivezivezeny amin'ny lecture manarakaraka ao 10 andro zany andinihana an'io dia tsy maintsy mikoropaka zany fa izahay kory tsy hanala baraka ny institution dia hiasala zay ametraka fampanontaniana zay dia ho hita eo izy fa mazana moa rehefa miteny ny ministre finance hoe mangataka zay mba tsy ho kitihana io fa alefa amin'izao ihany dia demokrasia ato rehefa manaiky mibesy maro dia zay zany ny zavatra tapaka hitondra vahaolana manoloana ireo fahasahiranam-bahoaka misy ankehitriny ve ity volavolan-dalàna ifeny tetibola ity anao ahoana ny hoentomanana eo amin'ny sehatra ny fampandriana fahalemana izay mampikaikaika ny manerana ny nosy ny fomba hifehezana ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eo ihany koa ny tetibola atokany fanjakana ho an'ny sehatra ny fahasalamana ny fampianarana ary ny tontolo iainana izay isan'ny nahitana olana maro tamin'ity taona ity andrasana ny hoe isan'ny laharam-pamena ve ireo anatin'ity tetibola ity sa sehatra hafa no imason'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao fa mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana edy seroa izay nahazo laka tato ato kosa indray olona misy roa no maty voatifitra teny Merkasina commune Anjevagara district-ny Avaradrano ny alatsinainy fa 4 novambra lasa teo inspecteur des impôts ny iray raha prakitra rany faharoa manoloan'izany manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra isan'ny tokony amin'ny fanafanganana ny fanadiadiana ny syndicat ny prakitra raha eto Madagasikara tamin'ity androan'ity avy nokolona ny alatsinainy 4 novambra tokony ho tamin'ny 5:06 sasany ariva teny Ambohimatsinjo i Merkasina commune Anjevagara district-ny Avaradrano olona roa lahy sy vavy iray inspecteur des impôts sy birakitra rano no notifirina tao anaty fiara raha ny fantatra teratany vahiny iray tsy teratany malagasy no isany nandray anjara tamin'izao famonoana izao raha ny fampitamba vaovao iray ity tranga ity izay nininana tao ny filohan'ny syndicat-ny birakitra raha ilay birakitra raha zany tsy maty teno eo fa tany amin'ny Asiera no maty ary na le namany zany l'inspecteur des impôts ary mbola tsy teno eo koa dia maty fa mbola natondra tomobile nitsoka 300 mètres niala ny toerana izay hoe nitifirana azy aminay dia vono nininana tao na meurtre prémédité zavatra nitranga tsy mpanao famitorana fa ny fahatsapana fotsiny ny zavatra mitranga hoe olona tany amponja tafavoaka nazo fafana vonjy maika olona miaraka amina polisy miasa ny ambaty finandrana stagiaire tana basy anatina andro fahariva sy ny sisa ivelan'ny ora fiasany zany zavatra zany dia mampiasa saina hoe maninona no tonga any Merkasina tsy voalohany no nisy ny fanafiana birakitra raha tahaka izao raha ny fanazavana hatrany any Antsiranana ihany koa zany dia nisy birakitra raha anankiray miara-ny fanafiana tao hatrany ohatran'io dia eto zany zahay mba misitona ny ministera ny fitsarana mba hijery ihany koa andreny fitakiana ireny mbola birakitra raha amperinasa ireny ary fantatsika tsara ihany koa hoe ny olona tsy mahafanta rehefa anaty audience hoe iza no magistrat, iza no greffier, iza no huissier fa rehefa anatin'ny fitsarana ka tsy afa-po amin'ny didim-pitsarana izy ianao no hitany ery aloha ery mipetraka dia samy mety hiaran'ny loza ao anatin'ity daholo na any amin'ny ankety ary nisokatra ny fanadihadiana ankoatra ilay teratany vahiny sy polisy mpianatra raha olona maro no voasambotra hatramin'ny androany raha mifampitamba vaovao iray amin'ny mpitandron'ny filaminana manao ny fanadihadiana ity raharaha ity ambolana maro izao
mirongatra ary miamahery vaika ny asa ratsy ataon'ireo olon-dratsy tsy mifidy salantaona na olon-tsotra na manam-pahefana tsy afabela amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany raha tsy ilaza fa tsy nibe ny tanàna n'Antananarivo izay nisy nikasahamony ny alady lasa teo. Hatreto tsy hita ny paikady mahomby ametrahana ny filaminana maharitra eto amin'ny firenena avy amin'ireo ministera telo misana ny fandriam-pahalemana. Teny Merikasiny zay fa Yenitosy sy Mandidina kosa indray. Mitaraina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mateti-pitranga ao anatin'ny commune ambanivohitra Itosy sy Mandidina amin'izao fotoana ireo mponina ao an-toerana ity commune ity izay isan'ny faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo sy ny Mandidina amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny vakitrano, manjaka ihany koa amin'izao fotoana ny fanendahana atao nandian-jolamy Tapiadina any anatin'ireo elakelan-trano manodidina ny fokontany Anosy-Masina commune Bemasoandro Itosy ireo mponina eny an-toerana izay miaina anatin'ny tahotra ankehitriny noho ny fisiany ireo olon-dratsy. Ny ety aloha zany dia tena misy zany ary matetika mihitsy indrindrindrindra fa le amin'ny arivo iny dia eo ataon'zareo lalana mihitsy aty aminay aty dia mivoaka azy dia maromaro mantsy ny lalana amin'ity dia na enjehany misy manenjika dia tsisy mahita tsony izy aiza izy na aiza satria mety be dia be lalana mivoaka eto aminay eto. Tena matetika aloha eto eo amin'ny enina sasany dia efa misy manao an'izany aty aminay aty. Misy ara moa andro atoandro be. Le olona avy any ivelany manao izy dia mitsoaka maty amin'ny elakelan-trano aty izy. Na mampatahotra mihitsy ny zavatra mitondra fitaovam-piadiana misy mihitsy ny amin'ny alina misy mandehandeha mivakitrano mpanenda zay moa tsy samy voaka fa matahotra dia mihaino fotsiny ienda ne misy miantso vonjeo ary. Ho an'ny fokontany Anosy-Masina manodidina ny enina isan-kerinandro ny fitarainana voarain'ireo tompon'andraikitra mahakasika ny fanendahana raha ny fanazavana ireo olon-dratsy izay mahazo vahana hatrany amin'ny asa ratsiny noho ny fahatarany ny fandraisan'andraikitra ireo mpitandro ny filaminana. Misy le fiarah-miasa fa reo koa indraindray sarotraritra atsoa. Sarotraritra miasa atsoina dia somary misy kely indrokely mpandrafitra kely tsy tonga ara-potoana amin'le zavatra iarah-miasa anka mahazo lasa tafatsoka ry zalahy satria sahirana ihany le manao andromaso amin'ilay izy araka ny lazaika anareo teo le fitaovam-piadiana mihitsy zany masarotra be amin'ny zaraha farafambaniny zany antsy lava lelireny dia ahotaonao nefa nen'le vahoaka manao andromaso sifle angiba kely reny raha ny tokony paikady tokony resa aloha karaza manao mini-couvre feu mpitandro ny filaminana eritreretinao fa vao manomboka miditra ny tetezana pasika io manomboka io ary dia efa misy eo anatin'ny tetezana ao anatin'ny ato rano. Saika ny fokontany rehetra amin'izao no tafiditra ao anatin'ny faritra mena vokatry ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana. Ny tsy fandriam-pahalemana ety aminay zany dia tena mafampana tato ato nandritra ny volana mavomavo zay zany hoe le fodin'ny olona amin'ny alina no tena mahamay be ka ny miditra eto amin'ity tanànanay ity zany misy lalana efatra ny tena lalana ahafahana mitsofoka eto amin'ny fokontany Ambotava dia eo toevanandro samy mafampana daholo amin'ny aviva eo amin'ny fito ka hatramin'ny sivy eo. Eto amin'le tena principal tena fandehanan'ny olona mody amin'ny aviva zany le avy ato Tampitosy midina io zany dia tena maizina tadevaka amin'ireo lalana voveo dia zay no anisan'ny tena mampivongatra be ny totakely amin'ny favitra eo zany. Tsy ny any amin'ny commune ambanivohitra ihany saika ireo fokontany miisa 2.70 mandrafitra ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa no arenesana tsy fandriam-pahalemana saika ho isan'andro fa ny kevitra iraisan'ireo se fokontany ny tokony ampitomboana isa ireo mpitandro ny filaminana ny fametrahana mpitandro ny filaminana raikitra amin'ireo toerana fantatra ho fiheren'ny ireo olon-dratsy fa eo ihany koa ny fanazavana ny tanàna tokony atao hifanindran-dalana amin'ireo ihany koa ny fampananana asan'ny tanora sy ny fametrahana ny tany-tan-dalàna fa tsy atao kabary ambony latabatra fotsiny ihany. Vaovao ny fifidianana kosa indray tokony hanao fionana matetika ampisehatra ara-politika ny eo anivony CENI ahafahana mijery sy mamania olana ara-teknika ampirindra ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika Paul Rabary raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety ho an'ny Androany tokony irisona mialoha ihany koa ny fikirakirana ny voka-pifidianana tsy ampitarazoka ny famoahana azy aorian'ny latsabato izay atao. Efa miodiody ambava ny mpiantsehatra amin'ny raharaha politika amin'izao fotoana izao ny lafy ny fanomanana ny fifidianana samy manana ny heviny avokoa ny antoko politika na ny firaisam-mondrom-pirenena indrindra fa ny vahoaka nanamafy ny mpanao politika no efa sady kandida nirotsaka ho filoham-pirenena Paul Rabary androany fa tokony hisy fionana matetika ao anivon'ny CENI sy ny ratsa mangaiky ny mpiantsehatra amin'ny lafy ny fifidianana izay. Ilaina ihany koa ny fiderevana sahady ny fanomanana ny famoahana ny voka-pifidianana mba ho tsy ho taraiky manoloana ny firoborobo ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao.
voalohany aloha tokony fapitirika zany ny mpikarakara ny fidianana sy ireo antoko politika amin'ny lafiny teknika ny toko resahana fa tsy amin'ny lafiny politika intsony ny amin'ny hoe ahoana ny ahafahana mametraka ny fifampitokisana amin'ny parapolitika sy ny seni amin'ny lafiny teknika zany satria misy le lafiny teknika afaka atao zany ary tsy sarotra manao an'izany. Ny faharoa tokony hafanganana sy jery-mandeha zany fanafanganana ny fikirakirana ny vokatra satria raha vao ela be loatra ny vokatra dia mety manana eritreritra ny olona hoe alaim-pana hoe inona ny antony mipetraka ny ahiahy ny atsy havanana ka mba ahafahana misoroka an'izay dia tokony ao anatin'ny 3, 4, 5 andro fafapetsana tokony efa mazava ny vokatra ny fidianana ary tsika amin'izao efa amin'ny lafiny teknôlôjia afaka ampiasaina tsara izay teknôlôjia zay ahavitanana izany. Fandikan-dalàna ihany koa raha toa ka tsy hita ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ny taona 2024 ny LFI 2023 ny vola hanomanana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fanomanana ny fifidianana kominaly raha ny fanazavana ireo mpandolo-tsainy tanàna. Fanomanana voalohany tokony jerena aloha zany zao dia hoe ao anaty loi de finance ve ny vola mikasika ny fifidianana amin'ny herintaona tsy vitan'ny filoham-pirenena fotsiny fa indrindra koa ny anay be ny tanàna sy mpanolo-tsaina munisipaly izany hoe ny vola tokony ampiasaina amin'io zany dia tokony anatin'ny teti-bola amin'ity taona ity amin'ity 2023 ity izay jeren'ny député amin'izao raha vao tsy ao io dia misy tsy fanarahana lalam-pandroana goavana be mihitsy zany. Fikasika lalam-pifidianana dia tokony resahana anaty concertation nationale mihitsy zany ary raha tokony izy raha tokony ny lalam-pandroana mihitsy no kitihana alohan'ny fanaovana filoham-pirenena fifidianana filoham-pirenena kanefa raha tsy vita izay dia tsy maintsy atao satria izay ny lalàna velona eto Madagasikara tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena sy ny bentanana satria tapitra le mandat. Tokony hanamboatra ny hery amin'ny fijerevana ny lalam-pifidianana ny rehetra ho hatrany ireto mpanao politika nanaovana fanadidina ireto mba hisian'ny fifidianana madio sy eken'ny rehetra. Fa tsy tena fahana miady amin'ny kolokolo ny fahefan'ireo ratsana natokana hiady amin'izany indrindra fa ny an'ny pakina ny pôle anti-corruption amin'izao fotoan'izao tokony ampitomboana araka izany ny hery ny aratiana ny hanamafisana ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara. Mbola manjaka amin'ity rafi-pitsaran'ity ihany koa ny tsindry ara-politika hoy ny mpanao politika nanaovana fanadiadiana ho an'ny androany Henri Florian. Raha maro no efa nandeha sy mandeha ary mbola handalo eo anivon'ny pakina ny pôle anti-corruption etsy amin'ny 70 hektara. Eo anivon'ny pak toy ny rafi-pitsarana rehetra tsy tokony hisy ny olona eo ambonin'ny lalàna. Aorian'ny fanadidinana atao tokony hiaran'ny lalàna avokoa izay rehetra voaroeroy amin'ny raha kolokolo sy fanodikodiana-mbola mpanjakana na ny fanodikodiana-mbola. Na voasokajy ho isan'ny fitsarana maleo tena zany pak mbola manjaka amin'ity rafi-pitsarana miandraikitra ny ady amin'ny kolokolo ity ny tsindry samihafa hoy ireo mpanao politika. Somary hita hoe misy tsindry ihany mahazo ny paky fe somary hita fa hita misy raha ny fandarana anankiray ny lehibe anandrom-panjakana teo aloha dia namoaka taratasy mihitsy izy fa misy olo-panjakana masaya mamebaiko ny ao amin'ny paky ary ny paky ihany koa rehefa nanontaniana tao mifandarana tamin'ny fahitalavitra anankiray ny mpitarika amin'ny paky dia nanambara izy fa misy tsindry mahazo azy. Izany hoe mitovy eo amin'ny fitsarana ihany zany le izy izany hoe na dia fa fitsarana juridiction tena manokana momba ny corruption fotsiny ary le paky dia mbola misy mahasay ihany zany manitsakitsaka tsy mametraka ny asiny ny mampitsara anazy io ny tena olana zany dia olana mihitsy koa izy satria misy endrika hoe tsy fahatokisana ny fitsarana tsy fahatokisana mihitsy ny mpitsara zany nefa izy moa makao amin'le paky le mpitsara ihany no makao amin'le paky dia lasa atsika zany tsy tena olana zany no vova. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika nanaovana fanadidina hatrany tsy tokony hisy ho afamaina ireo izay rehetra nanao ampimamba ny volam-bahoaka hatramin'izay ka nahatonga ny Madagasikara ho isan'ireo mahantra indrindra eran-tany. Tokony hanana ny fahaleovan'ny tenany manokany ihany koa ireo mpitsara eo anivon'ny paky raha ny fanazavana. Nay moa zany ny tsara amin'izay fotoana izay dia olo-mpanjakana zany hoe olom-boafidy fa tsy olom-boatendry na mpiasa-mpanjakana fa io le tena fototry ny olana satria ny mpitsara ankehitriny dia mpiasa-mpanjakana fa tsy olo-mpanjakana zany hoe ny fanjakana na amin'ny alalan'ny ministerin'ny fitsarana no manendry azy amin'ny toerana sy mametraka azy amin'ny sehatrasa misy anazy
dia lasa azo baikona zany tsara amin'ny raharaha-pitsarana zay ahatrehany nefa raha ny tena izy dia miteny amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy mitsara amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy dia zany no sariana ny saina hoe rehefa tena hanofotsika raha tena hanova tokoa tsika dia izay no mahatonga anay misarika ny saina ho any amin'ilay atao hoe province région autonome satria amin'izay fotoana izay mahaleo tena ny mpitsara voafidin'ny région na voafidin'ny faritra misy azy hitsara ny raharaha ary mandany hiasany zany hoe tsy afaka affectenao zany izy raha mandray décision mety tsy mifanaraka amin'ny mpitondra na mety tsy mifanaraka amina sarangan'olona. Raha ho an'ny paketo Antananarivo manokana ohatra raharaha miisa 770 no nandalo teo anoloanany ny taona 2024 izay nahitana fiakarana 20.9 raha oharina tamin'ny taona 2024. Raha ny fantatra efa tapitra ny fotoam-piasan'ny ireo mpitsara miisa 70 eo anivon'ny paka amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny fanoloana azy ireo itoizany ny asam-pitsarana. Isan'ny olana goavana raha teo ny tsy fampia ny mpitsara eto Madagasikara. Tsahivana fa ny taona 2024 lasa teo araka ny tatitra avy eo anivon'ny paka Antananarivo 7.400 ny raharaha izay nandalo teo aminy no mahakasika ny trangana kolikoly. Raha toka 12.100 ny fanapara-pahefana ary 13.400 ny raharaha mahakasika ny fampiasana osoka, manodidina ny 13.200 kosa ny mahakasika ny famotsim-bola ary farany 9.700 ny mahakasika ny fisolokiana. Fa tsy manana politika ny fitantanam-bola ny fanjakana malagasy adray anisany antony mampitotongana ny sandany ariary matetika ny momba izay ny fitotonga ny sandany ariary izay misy fiatraikany goavana amin'ny toe-karena hoy ny faneho-kevitry ny pay toe-karena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany. Miakatra ny sandany euro arina amin'ny ariary fiainana izay isy fiatraikany amin'ny fitoe-karena raha tsy misy ny fepetra raisin'ny banky fohibe ho ny pay toe-karena. Efa nisy an'ilay fiakaran'ny vidin'entana betsaka teo dia mazava be fa mbola vao maika midina ihany ilay ariary. Inona zany tokony atao? Tokony atao amin'ny banky fohibe zany dia mividy volamena anatiny, zany hoe manao achat interne zany local, vidy volamena amin'ireo banky primaire zany hoe manangona devise zany ny banque centrale dia afaka misoutenir le fiakaran'le euro zany hoe afaka miaro zany amin'ny variation en euro io amin'izao en euro 1,04 ny opération ataontsika rehetrarehetra nefa ny en dollar daholo matetika ny ankamaroany ny dikan'izany vobe kokoa zany tsika raha mandoa amin'ny dollar par rapport mandoa amin'ny euro. Raha izay faharoa afaka jerena partir an'le hoe revenu national disponible na hoe RND zany hoe fidiram-bola Madagasikara io ny eto anatiny sy ny any ivelany. Iankinan'ny toe-karena betsaka ihany koa ny fananan'ny banky fohibe tahirim-bolamena betsaka. Tahiry izay tsy ananantsika maro intsony ny fanondranana tsokisoko sy ny filazana fa haverezan'izany nisesy teto amin'ny firenena. Reserve miankina amin'ny reserve amin'ny banque centrale io fa izay ny teneniko teo hoe tonga dia le reserve mihitsy ny ampiakarina manao achat ana devise interne ny banque centrale tokony atao matetitetika systématique. Filazantsika anazy zany le devise zay le hoe rapatriement ana devise be da be mety le olona manana orinasa mampody an'le devise ny ody an-tanindrazana forsena mihitsy mety ihany koa anjara fanjakana fotsiny mandamina an'izay ny lafiny ara-teknika sy ny lafiny ara-lalàna jerena akaiky. Ankoatr'ireo mampitotongana ny lanjam-bola malagasy ihany koa ny fanafarana entana betsaka izay mahatonga ny fivoahan'ny tahirim-bola vahiny betsaka mivoaka. Tsy misy afa-tsy ny famokarana sy ny fampihenana ny fanafarana entana sy ny fitehirizana ny volamena ao banky fohibe noho izany no ahafahana manohana ny ariary. Dia izay ihany koa no hoentintsika misenty vetivety anaty doka fohy ny olany mpiasan'ny sekrenina ny antsiranana izay efa hiditra ao anatin'ny 12 volana tsy nandraisana karama amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny firongatry ny aretina manana soritra mitovitovy amin'ny Covid-19 rehefa avy eo no anarahantsika izay. Maizina be izany Marco Boum mangina be izany Marco Boum Tsy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty Resaka hoe inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina?
zany hoe vaovao balika bom fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy mp3 ary afaka mamahana fiday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-paveninao mividiny manontolo balika mamiratra no aviko ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro ina plus raffiné que jamais ita huilerie industrielle de Tamatave misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy Maro dumuka fana peseko fa France cola fuileko Mura sadi efficaci Monsieur Mustica cita trasi Casa mia lam Manice Si manepucho Mandini jusqu'à Marenjeng Matura piramide na miaraka amin'ny France Col Zanka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yople, tsiro ifampizarana. Yople. Université PEF. Parcours, études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telomroapolo sy 2 arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharaha ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny 13 sy 2 arivo.
isan'andro. Mamelina ny arabatra ny tonga klasia tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao an'ity ala ity. Miditra amin'ny faharoa folo volana tsy nandraisana karama amin'izao fotoana ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa mpanjakana Sekrenina. Any Antsiranana fandrirarirana sy fandrahonana no azo hoy ny solotenan'izy ireo. Raha mitaky ny zony manoloana izay tsy fandraisana karama izay. Itoy ary mafy araka izany ny fitakiana ataon'ireo mpiasa mandra-pandraisana ny vitika sasarany raha ny fanazavany onona saina. Eritaona izao no tsy nandra-karama ny ankamaroan'ireo mpiasa amin'ny orinasa Sekrenina ny Antsiranana. Maro ny atanatohatra nale ahitana ny marina mampikatso ny fandoavana ny volan'izy ireo saingy tsy nahitam-bokany izany raha ny fanazavana. Ireo mpiasa samy taky ny zoany hitadiavana ny fomba aminganana azy toy ny famindra-toerana araky ny fanotanterana teto amin'ny fampalalam-bavao. Sahirana ny ankamaroan'ireo mpiasa ary maro no efa tsy afaka mandefa ny zanany an-tsekoly noho io tsy fandraisana karama io. 11 mois zay zao tsy nahazo karama normal. Tampoko mahazo antsasany ampahaefany. On ny mikarama 1 million amizay fotoana. Ampahaefany 1 million zegny ande 250 000. Anao fa baka tsy nahazo karama firy fanjava mahazo 250 000 FMG, 50 000 ariary. Mba karakory ivelomagna amizegny. Aminay eto kapoaka ambary 4 000 francs, 800 ariary kapoaka ambary araiky. Fa zay mosary zanakanay tsy voaefa écolage, zanakanay tsisy goûter karatsaiky jiaby. Ny zony ankizy zony olombelogno la mba fa tsy aminay ny angavy re tompoko. Fiangaviagna ninay. Aveo farany zay iangavy anao. Anamafy ny fitakiana izy ireo azahoana io zony io raha ny fanazavana hatrany. Efa hela ny araitanay. Efa rango ta mois de septembre 2021 jusqu'à ce jour. Zafady zay fa hempoka promesse d'ivrogne. Ny raha heny aminareo sitrany hena ho nangigny mba tsy mitony benay. Eto zay mitodika aminao président. Misy nivolagna taminao tambilobe tam fitokanagna lalagna ambilobe voemary nagnano hoe tsy défaut-nao président no nampikato Sekrenina. Ikeko zegny. Nefa amin'ny andranao jo io président zay heno tsy mandray karama 11 mois. Zany kanety mandray karama tsara mbala nisy zegny tagnatin'ny 30 taogno. Hatreto tsy mbola nahazoana fanazavana ofisialy ny amin'ny antony mahatara ny fandaovana ny karaman'ireo mpiasa sy ny fotoana anefana izany. La fomba vaoafa kosa indray dia gaboraraka ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara. Hoy ny teo anivon'ny Alliance Voargasy tamin'ity androany ity. Antony mampirongatra ny fandorana ala sy ny fanondranana ny zavaboary antsokosoko amin'izao fotoana izao. Lasa fomba fanao eto amin'ny tany sy ny firenena ny fandorona ala no ny kolikoly any anivon'ny fitsarana sy ny tsy fampiarana ny lalàna hoy ny Alliance Voargasy. Tsy mbola nisy ny famezana ho an'ireo zay tratra tamin'izany. Goragora mihitsy ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara. Miasa tsara ny ministera, ny gendarmerie sy ny sisa rehefa tonga ny fitsarana le olana zany dia maivana kely na classé sans suite ohatr'izany foana ny tsika zany rehefa misy tokony ho famaizana mahakasika ny fanombanana ny tontolo iainana fanany fanondrana zavaboary tsy ara-dalàna toy moa zany. Misy lalàna feny hafa fa no tsy misy tsy fisian'ny famaizana mihitsy hatreto zany dia ohatrany lasa nandeha azy le izy. Tokony ho jeren'ny fanjakana manokana ny mahakasika ny lalàna momba ny tontolo iainana hoy hatrany ny Alliance Voargasy. Flagrant loatra zany le izy hitantsika reny manam-pahefana isan-karazany reny samy manao daholo na eo amin'ny fitondrana izy na tsy eo amin'ny fitondrana zany manam-pahefana voafidy na ny tendrena zany ohatrany misy an'izay foana eo ambadika eo dia tokony atao frein indépendant mihitsy zany no tokony fampiarana manara-penitra ny lalàna mahakasika ny tontolo iainana eto amin'ny firenena. Aty amin'ny lohatoana vao hidirika ny afo mirehatra tsika anao pompier fotsiny fa tokony arahana volet sensibilisation sy prévention zany ny afo eto Madagasikara satria tena firenena ray manontolo mihitsy no mirehatra. Raha ny taremarika azo teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana araka ny sary azon'izy ireo tamin'ny zana-bolana misy 700 ny tebokafo na point de feu manerana ny nosy ny 10 ny volana oktobra lasa teo ary tafiakatra 700 izany ny 12 ny volana oktobra ihany. Doro tanety doro ala mamotika ny tontolo iainana ary mitarika tsy fahasalamana ihany koa. Fa ao anatin'izay vaovao ny fahasalamana izay hatrany dia niakatra 700 ny tahandreo marary
mampiseho sorotraretina mitovitovy amin'ny Covid-19 tao anatin'ny ray volana. Raha ny fanadihadiana natao tamina tobim-pahasalamana iray teto Andrenivohitra ho an'ny androany. Amin'ny ankapobeny akohaka sy gripa mahery no mahazo ireo olon-dehibe raha toka areti-koditra no mirongatra ho an'ireo zaza amin'izao fotoan'izao. Mirongatra ireo karazana aretina mampiseho sorotra mitovitovy amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana. Areti-dratra, gripa sy kohaka mahery vaika. Isan'ny mahazo ny ankamaroan'ireo marary ny fanadihadiana natao tamina tobim-pahasalamana iray eto Andrenivohitra. Tao anatin'ny iray volana, tafiakatra hatramin'ny 520 ireo marary raisina eny an-toerana isan'andro. Fa tena ny taux de consultation aloha tena nitombo be tamin'ity tombo be dia ny tena mibantoerana ny gripa, ny kohaka amin'izany dia mamay be, ny hafanana miakatra ambony be amin'ny olon-dehibe na ankizy ary. Fa ny ankizy tena be lehibe koa tato misy éruption cutanée mibotsibotsina kely be da be reny. Nefa ilay izy matahotra izany ray aman-dreny tonga fa hoe kitrotra, nefa jerena izy tsy signe kitrotra, tsy signe accompagnateur-ny kitrotra akory na rougeole amin'ilay zaza. Nefa ilay zaza mibotsibotsina hanina kely be lehibe fa mena fanampifody moa ilay izy dia raha veny. Fa ilay izy angambany hoe tafiditra amin'ny maladie transmissible de l'enfant satria hoentina hoe viral ilay satria mifindrafindra tena be lehibe mihitsy ny ankizy voa. Tonga eo dia efa rehefa mahazo fanafody izy dia miala tsikelikely. Ankoatra ny mety hotrangana Covid-19, mampirongatra ny areti-tratra sy ireo sorotra aretina voalaza eo ambony ny fahalotoan'ny rivotra iainana sy ny fiovan'ny toetrandro. Antony ilaina ny fanantonana mpitsabo aingana. Raha ny zava-misy ankilany, vitsy ny manantona toeram-pitsaboana sy manao dokotera tena. Fahazarana izay mahasarotra ny fandraisana ny tanana ireo marary. Ka izay koa manahirana any amin'ilay fitsaboana. Ny olona voalohany miresaka fahasahiranana ara-bola sy ny fiainana mihasarotra vitivitainana ambadika any aloha ilay izy. Dia hoe vidy tapamanga iny manao farmasia feno. Amin'ny non tsy farmasia fa épicerie, feno mpivarotra fanafody, mividy paracétamol sy ny tariny izy. Dia efa tsy afaka an'iny 2-3 jours misy fa une semaine mitraina eny ilay signe izay izy vao mankaty aminay. Dia eo zany anao tsy maintsy mibooster an'ilay fanafody sy ny fortifiant. Tsy aivina, misy araka amin'ny 70 ireo marary ny Covid-19 eto Madagasikara raha ny antontanisany vokana ny alady lasa teo. Raha ny hita, tsy misy hatreto ny fandraisana fepetra ho an'ny fitondram-panjakana manoloana ny aretina samihafa mirongatra ankehitriny. Lafombavao hafa kosa indray dia marefo ny fampiarana ny lalàna miaro ny zon'ny ankizy eto amintsika. Hoy ny teo anivon'ny SOS Village d'Enfants tamin'ity androany. Anton'izany tsy fisiny ny fanentanana momba ny azo fototra ho an'ny ankizy. Na izany eny anivon'ny fiarahamonina na any an-tokatrano, eo ihany koa ny tsy fametrahany fanjakana ny zon'ny ankizy sy ny manodidina azy ho isan'ny laharam-pahamena ao anatin'ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Lavitrezaka ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana momba ny fampanajana ny zon'ny ankizy eto amintsika amin'izao fotoana. Raha nambarany teo anivon'ny SOS Village d'Enfants androany, tsy misy ny fampiarana ny lalàna velona amin'ny fen'ny zon'ny ankizy, na eny anivon'ny tokatrano izany, na eny anivon'ny fiarahamonina. Manaitra ny fitondram-panjakana araka izany ity fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'ny ankizy ity, hitondra paikady maharitra manoloana izany. Tsy ny lalàna ihany no hijerevana an'izay, hamaritana an'izay, fa ny lalàna misy, fa ny lalàna koa mbola tsy tomombana raha, fa eo amin'ny fampiarana azy aiza ho aiza satria mbola betsaka ny ankizy no tsy mizaka ny zony any am-pianarana, betsaka ny ankizy no tsy voaharo araka ny tokony ho izy, tokony misy système na anankiray unique hikollektena ny données rehetra momba ny reny ankizy victime ny violence reny na momba ny hoe tsy fanajana ny zon'ny ankizy reny satria aiza koa moa zany nanaovanao paikady raha tsy manana an'ireny ianao. Ny zavatra tsonjofintsika zany vision antsika aloha dia mazava be, tsy teny tsony, tsy promesse tsony fa action. Raha ohatra ka enfance non protégé zany dia y a pas d'avenir pour le pays. Maro lafy ihany koa ireo endrika tsy fanazana ny zon'ny ankizy any anivon'ny tokatrano. Isan'izany ny fampiasana zaza tsy ampy-taona sy ny fiantona amin'ny fianarana. Tsy voahaja mihitsy zany le zon'ny ankizy satria ankizy tokony hianatra any am-pianarana lasa voatery manampindray aman-dreny amin'ny fivelomany. Fahitako azy manokana aloha zany dia le fahasahiranan'le ray aman-dreny dia tsy manaja ny zon'ny ankizy tsony izy satria le fiainana mihasarotra. Tsy dia misy zon'ny ankizy tsony zany izao lasa tsy dia mananina tsony, lasa kely miasa,
kely manambady zao izy hoe betsaka ny ankizy tsy dia mianatra ntsony le sarotra be ilay fiainana hoanina androany dia davina androany tokony jery an'ilay vahoaka majinika mihitsy ao fanjakana tokony mba jerena zany ireny ankizy ireny tokony mba hoe ampianarina ny ankizy tsy mianatra mena asa ny tanora izay mbola tsy anasa. Raika amby 3 taona androany no nananany Madagasikara lalàna mifehy izy ny ankizy ho an'ny fanamariana izany. Nisy androany ny valandresaka narahina ady hevitra momba ny fampanajana ny izy ny ankizy no tanterahina teny amin'ny Hôtel de Ville Analakely. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena ny Pôlôna. Olona misy saronina mony ay no malitalata noho ny daroka bomba tany amin'ny faritra 9 kilometatra miala ny sistany manasaraka ny Ukraine. Vita Rosiana moa ity bomba latsaka tao Pôlôna ity ho ny tompon'andraikitra tany an-toerany. Etsankilany miroso ny fanatanterahana ny fanadiadiana mantarana ny fiavian'ity bomba nahafaty olona tao amin'ny firenena izay isan'ny mpikambana eo anivony OTAN ity ho ny filoham-pirenena Amerikana amin'izao fotoana izao. L'incertitude après le drame. Misy roatra ireo fantatra fa namony any tao amin'ny tanàna ny Przerodova tao Pôlôna omaly vokatry ny daroka bomba. Ity tanàna ity izay manakaiky ny sistany manasaraka ny Pôlôna sy Ukraine. Nandritra ny fotoana nanatanterahany tafika Rosiana ny daroka bomba tao Ukraine no niseho ity tranga ity. Azo heverina ho loza tsy fanahinina ity daroka bomba ity raha nambarana filohampirenena Pôlônais. Voamarina fa vita Rosiana ity bomba nilatsaka tao Pôlôna ity saingy tsy fantatra mazava ny toerana ny aviany. Manamafy ny fanairina ara-tafika ankehitriny ity firenena mpikambana anatin'ny OTAN ity. Nananateraka fivoriana mikatona an-trano ihany koa tao aorian'izay ireo mpitondra fanjakana anatin'ny G20. Anasina ny valin'ny fanadiadiana ny hamantarana ny tompon'antoka mikasika ity daroka bomba ity raha nambarana filoha Amerikana Joe Biden. Nanameloka ny Rusia ho tompon'andraikitra amin'izany ny filoha Volodymyr Zelensky. Etsankilany nanamafy ny firenena Rosiana fa tsy tompon'antoka manoloana ity tranga ity. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandahana hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany ny fandahana Mekamaga. Aorian'izay no horonan-tsary mitondra ny lohateny Baba Yaga. Horonan-tsary anatin'ny Asokajy mampatahotra ireny izy io saingy anasananao hatrany tsy saraka aminay. Veloma tompoko. Atura Pyramide miaraka amin'ny France Col. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Andjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.